zay ny amin'iny fa niantso amin'ny sy ny fampiavanana sy ny fifankatiavana eo amin'ny sampanao politika sy ny malagasy tsy ankanavaka ny solombavaboaka nay voraolodinina tamin'ity androany ity. Ny andro Noely moa zany dia miarahaba mivoaka malagasy vaky volo rehetra, miarahaba ny avako manokana hoe ny mpanao politika rehetrarehetra mba samy hanao Noely sambatra satria nafanafana ny politika tamin'ny ity taona 2024 ity. Ny raharinany dia mba samy tratry ny taona vaovao ary taona vaovao tsy misy fiatsaram-belatsy ka isy hoe fampiavanam-pirenena ho an'ny tsy maty manota fa fomba fampiavanam-pirenena iainana ary fampiavanam-pirenena isy ako ny any amin'ny fiainan'ny malagasy tsy vaky volo indrindra ireo mantsa sahirana ka mba amin'ity taona vaovao avy ity sy amin'izao Noely zao dia mba tsy ho variana intsony amin'ny resaka ady la politika mpanao politika fa mba hifaninana kosa anasongo vahoaka sahirana mba miara manao fety amin'ny tovy lanja tsy miara manao fety amin'ireo mpanao politika efa tafita ireo.